gasy rakoto. Atolotra ny radio fivoarana ho anao zao ny fizarana fahenina amin'ilay tantara nampitondraina no teny hoe anizany fony nosorata ny vahatrana saina Fanorabe Arvony, Jean Ferdinand, Eric, Sferana Rayanina miaraka amin'ny Ionjalalaina Sarbidy Stella fitahina ary asana no anomeaina ny tantara nandray ny feo miary nanatotosa sy ny kirakirany lafiny ara-teknika vahatra anizany fony Lisa efa tomobina no tonga dia zao vao mody mipotra avy any. Tena loza fa hiaty ty. Tahoana koary zao e. Dia nazafady lesy fa mbola variana kely tao a. Izy le tsy mivonjy aminy ory zany rea. Zany hoe matanako izy zany e. Ay ve? Afaly mahafantatra anao madama? Eny tompoko. Rehefa mody tsy malala izy. Izy kosa letsy no nadaro malala. Zany hoe pesatsika izy. Ay ve, faly mahafantatra tompoko. Misaotra. Ahoana fahitany lazy? Norma sa tsy norma? Ao tsara ka. Sady efa misy Ratojo Junior ao akibony zany a. Nga zany kerany mifankaty olona dia tsy maintsy asiana trangam-bato niaranana orona. Ain'ilay ihany e. Mariny zany e. Mandana kery malala tonga dia makany an-trano a. Io ny tranontsika. Eny ary e, sady mahery be samy masoandro zany a. Ndiana fa simby io ny tariandrina fatifaty kely ny Ratojo io e. Oke Todo a. Vitsika na point isa-tany dia tsy mikosokozy ka misy fotoana letsy ny zavatra rehetra robainina. Sady tsy ela amin'ny zavatra ay izy a. Tsika kosa mihitsy fa mba amboary ihany kosa aloha le fikoziny lava aizany dia hoe mpiasa amin'ny bangy tsy mifanarahana kosa ny zany. Alo lesy aloha andeha amin'izany fa tsy maninona fa nga mampiova ny fiatratsika amin'ny tsaminy zany. Fa ahoana aloha ny teto-tanàna teto e? Ny lamina sa ahoana? Lamina ka. Fa rem-pandeka amin'ireny tonga teto tamin'ny herinandro hoe ahoana maina be ondry salava sao dia tokony hanapoaka ferandraiko. Kozy ve? Tika maro nangery bainina tokony hanao tanteraka n'ilay vazansany tanàna nasiny amin'izay e. Zaho aloha fa nahazo amin'ny vonjy dia tsy mivaky lohan'ny kalahainika intsony e. Fa ela sisa ny herany. Zaza matahotra ela fa ho avy joely iny ka. Manomanomana tsara aloha fa ataontsika indray mifoaka indray tanàna ao e. Fa zao tokoa bainina. Ahoana ry ty? Tandremy alaso mamalakirany amin'ny rafotsy ihany hoe talo tika. Fandraraha mantsy no lazaiko taminy. Kozy a. Wavy. Ahoana kia? Fa lozanareo nanao inona taona andrasana maintsy ela be ohatrin'inona ny olona vao mamaly. Ka mbola nanasa vilisina namboatra sakafona koa kia. Ay, dia hamono fivoriana miaraka amin'ny tantsafa karakara tsara ny eto an-tanàna. Fa fivoriana ahoana ry iny kia? Ka ho lansena ny ongeny mahakasika ilay fifaninanana volovary sady hanome fampihofanana fanampiny kely ny zareo ahafahany manomana tsara ny fambolena. Zany a? Karaha zany mba andeha ho any koa kia? Tsy mila, ho avereto ny tanàna sy ny fiompiana. Andray ry iny kia? Rado a, zava-piofana ange efa atao trano foana e. Azonao atao manontany ana atao trano raha misy mahaliana anao. Ka na zany ary nefa tsy maninona e, hijanona.
Zay fa karakara tsara ny tranontsika dia mafafay tokotany io fa jereny ty lotony dia diovy matetika koa ny tranonao koa fa tsy mety aminy vao maloto loatra. Ny taona rano aza donona dia mba manao rano ary hariva androko. Azonao zany? Eny tompoko. Nanomiko fihinandray zao zany. Ndana resy ery fa tara eo ianao aleo fa ataoko daholo ny zavatra voalazanao rehetra teo. Zay fa lasa ary dinina hatraminanao bizou marina. Tena tsy mba naposiko toy izao fandehan'ity tantara ity ka zaho aty lasa mpanampy-trano sisa ny fetra. Marina ihany rangany tenin'ilay mpampianatra anay izay taloha hoe raha nambady ihany dia aleo no mitovitovy faripahaizana amin'ny tena nalaina. Tena tsy diso mihitsy. Indrindra moa fa ho an'ny lehilahy zany zao ny zava-misiko. Enika inziniera zany efa bebe sy no mba vitako dia izao ny vokany. Ary dokotera ve moa zany lasa vatiko dia mba nataony ohatran'izao koa tao tsy vitan'izany ka za koa raha dia variana amin'ny zavatra tsy misy dikany eto aleo mandeha mamonjy servisy fa sao dia tsy vita eo ka menomenona ny heniko eo indray. Efa ny pingapingana nanaovana fanekena teo ambonin'ny alitara iny dia tsy maintsy eretana. Mba tianao ihany ve? Tiako ka tsara sady tsara rivotra ery aty sotojo. Zany tiatika ny olona manomboka izao misy alaindry rehetra fa aza mihafahafa mihitsy indray. Ie, tena tsy hafahafa mihitsy moa zany ko fa tia namanao tio ohatrany tsy miresaka mihitsy. Piasa tika ho io fa tsy namako zany mba mitinena ho ange tsy alahy ka tsy hitako izay olona zainako. Ty sakafo ty niany mba hitoviko aminareo dia ty aloha ny lamahako eto aiza koa rery aza marina zaniko lery io za mihitsy ka mila ohatran'ino nefa malaha vary raiky veto lery aiza koa kia tena mba efa tsy rarany kosa rangaza ny fanalambaraka tondratojo zany kosa sao dia mba tafahoatra kosa le saratojo inona zao mampianana an'lahy eo sa mbola mpina ny variny lahy voky ary zareo fa mahazotonareo sur dia mifo azy alahy marina rahapisy mikery nonosotro ny tena alako ty voray mbola manindry fo aloha zao fa raha boraka eo masony vonjy io sekireny lahy dia zay ny amin'ny laratozo eretako aloha fakandry manana tanjona koa mato manaiky ny zava-misy aloha hatreto. Loka mai zany oay le ty loza fa tena kila tato ty aleo esorina tsy laikanao manala an'io eo aleo maheo rehefa nidorana ihany ka mbola tsy mahita teraka ny tsy mila ho atosaka ny aminao eny io jerenge raha misy dikantsony ny atika eny azafady aty malala inona andray efa hoe azafady ho ako fa ahoany maninona mihitsy ianao ty azafady moaiky fa tena tsy emiko variana kely variana maninona variana mandrevirevy any dokotera andray sao dia mba tsindry ary io hita fa zany ny mariny tsapako ange zany tato atina tsy teny azy ianao ny alina milaza tsy mahita tory maraina setondry varindava tsy zavatra atao rehetra tsisy miditra amin'ny loha sy leo enika
Zavatra fa mihitsy no mampiasa ny saiko. Inona koa izany eo e? Da na raha anaraka anazy ihany. Enika, aza manao an'izay matezitra. Nataoko ihany ny angina fa dia ararotinao aho. Satria azoko amin'ny marina. Voafetaka eo ianao fa dia miteny aminao aza a. Io asiora sa e? Sanga matahotra. Manginy Ay! Vitanao ve? Vitanao mikastanana anahy. Ka ianao tsy mahay menaka. Ataovy ihany raha mbola mitady. Mahita tsy miteny ianao dia faly ery manararotra amin'ny fahadsorako. Eny, tsy ataonao tsirarahako. Inona koa moa izay sarany tamin'ny dokotera. Mangina ho aho rehefa mbola manatsanao dia aza likalikaina ohatran'izao. Moa tsy izany tokony alahelo amin'ny zava-misy ataonao atantrano ato. Inona ny ataoko e? Taloha mba nanana niterako ihany tato amin'ity tokantrano ity. Fa izao lasa ohatra mampiasa trano sisa ny fiheveranao aho. Izany rehetra izany mampiasa ny saiko atantrano ato. Tsy mihina hoe ianao le enika tsotra sy nalefaka taloha io ry enika. Ka atao dia meko ny toeranao ianao e. Fa za ve efa nanitsakitsaka anao e. Le ty aza mampiditra devoly rangaha. Mbola meny? Io siora mbola sa? Io e? Mipetraha ianao tsara ry enika. Asio dia amin'izay maty. Malalaka tsara nareo sy dokotera rehefa maty a. Mangina ho aho. Fa inona zato e? Io ry dada. Tsy naposiko. Vitany ny kastanana anahy. Rado. Fa hono izany? Ka tsy maimena loatra ry dada. Vita amin'ny matezitra fa mbola manalika koa. Tsy mifanaraka tamin'izany koa sika Rado a. Zara interaka aza tsy mbola nahavita ny kastanana an'io. Ka nahoana no ianao indray no nahavita an'izany? Eo koa rangaha nareo fa lasa manirikiry anana ny janona ato azy. Madame? Hafinga ianao e? Ahoana tompoko? Mipetraha aloha fa mila miresaka aminao ary aza. Fa ahoana e? Sao dia hitandratojo eto ka nahirana. Aza manahy ianao fa tsy ao izy ka. Ay? Lasa ny an-tsena nomby ihany izy dia rariva vao miverina eo. Ay ve? Ie. Tena rarotiko eto ny firesahana amin'ity fa occasion tsy misy tozo raha izany a. Ina le mahavariana e. Miandry an'ilay resaka ao madama. Ary aza tsona izany madama izany fa olona efa mifankazatra tsika e. Fa hono a? Ahoana? Ahoana marina ny tena fandehan'ireny omby tonga ato aminareo ireny e. Avy aiza dia aniza? Fa nga mampisinto ilay fanontaniako ry tony e. Mampalahelo ianao dokotera. Fa ahoana e? Ka tianao fitaka tsy malala izay tena zava-misy marina ko. Tsy azoko. Na za koa aza nge efa nanenina saingy tsy afaka makaiza intsony e. Fitako intsony izay ale. Indreniko efa maty ary ny loza dia za ihany nanafika azy. Inona tsara hoe ty lazainao ry aza? Izany e. Lasa dahalo izay ary tozo ny sefina ity. Maninona? Izany no tena marina dokotera. Ary reny omby hitanao reny dia omby avy nangalarina daholo. Andriamanitro! Tsy nampoziko! Zolana rahako taty! Ka izay no lazako aminao hoe mampalahelo ahy ianao. Dokotera? Ndana mandositra fataraka aty ianao, marina. Fa ahoana? Herinandro ihany ange ny fotoana hijanonako aty e. Efa fantatro tolo izany. Tsy marina izany e. Fomba nentin'ny tondrananao taty fotsiny izany. Tsy ho tafavoaka velona ato intsony ianao fa dia manapoiza. Maninona tsara hoe ry aza? Izany ho ahy. Fitiavako anao no itenenako anao an'izany. Sa ve tsy sahy ianao no io zanany eo akibonao io? Antsika, za mihitsy. Fa inona e? Ty aza nge tiako mampafantatra anao fa tsy zanako tojo izany e.
manakaisy rato ty irady rahalahako ve eny Raja saingy izy efa nanambady dia tsy nampahalalako azy ny momba n'ity zazy ity oka le ty tena mandeha any ianao dokotera mandositra tena marina dia hoaiza mity ala be ty nefa fa maninona aratsika miaraka andao moa rado oay Raja mantsy andao moa Raja lelafiko mifaladianao andao tsika itsoakato tena andeha zay raha ngafa fotoana tsy misy tozao any lasa ny tranonlara tozo miala tsy lesy baina ahoana andao re aleo anomana vaty zay laitsika any dia lasika isanao avy eo misaotra Raja eto feniko mihitsy elahy afa mihitsy raha ngaza ny fiain'ny vonjy zany lasa maivamaivana le fiainana anjarako indriry vonjy aika zanatra lahako eny ny okibonao fotra ihany le tsy raharado nametraka amin'ny fatorana ahafahako ny azonazy dado fa lasa zary vonjy raja koa tsy tazatazana mihitsy vonjy vonjy io tonga aky dada tena tsisy mamaly mihitsy andra fidiranao any efitranonay neny aiza nareo tena tsy misy folo lato aza hitako aza mahita marina dia hita tsara ala raha aja ty ahoan'ity taratasy ty andraso hoe vakina fa to ohatrany natokana ho jereko mihitsy izy zany mato nataony ariary be teto ambony latabatra teto ie tena ho ah mihitsy ty ary hoe vakina ho antojo evenao dalo tsy nampoziko loatra azy tojo ary sofa fantatro ny loha aza matao ohatra fa tsy torokanao any ampitandron'ny filaminana fa aleo ny fiainana sy ny kipiandreo very fananana no ananatranao dia izao koa tiako mampafantatra anao fa hiaja ndrainjanako efa niaraka izay taloha ary za le dokotera lasa tany Chine nireny fatratra tamin'irenynareo niaraka tany an-tanany ireny izay dia veloma ianao fa lasa itelo mianaka le ty tsy manaky an'izany kosa andraso aloha fa mbola misy ty andrado ndraika amty ambadika ty zao le sybainina aivenareo saika hisandoka ny papozy keliko fotsiny vao mifakalitsy zay sy vonjy dia efa samy kopy fa modiny tapo dia niesona teo ela za vele tsy nanamboatra dia la mitady amantambonina fotsiny mba hitany sorasora fa lasy zay telo mianaka amin'ny fony fatsahany la zany efa taloha na zany aza makasitraka be dehibe tamin'ny fitondrana azy taty milay ala zay fa bonsy la amin'ny tena latromby ao ivapejy raja fa efa tavaverina aminy mivady amanjanany sorasora le sybainina ty tsy napoziko nataony maraja ary miomana fa tsy ataoko tapavoaka velona amity aly ty lesana natapavoaka aza tsy maintsy viavo ny vazany samakotaka mpamisabo milevona amoron-dalany laza maka matatesa varikitsaka ngatsy mifampisitaka atao indray izy mivady raha do nanao trano bonikely eny an-tsahany dia
Eno izy matory. Enika reriny ao an-tranony ao. Fa ahoana nga ny ady ry zareo? Samy be fo dia mifamolaka ohatran'ireny zazakely reny. Zakany rady hono ny asarotam-piariny enika dia lasy le dala. Zay nge le efa niteneniko foana e. Tsisy lehilahy zakany asarotam-piaro amin'ny tsisy dikan'izany ho tsy mbola resaka dokotera ihany zay? Ka zay indrindra. Zay tena mandreraka tsy. Nefa ngery mily dia efa be voka le dokotera raha ny fijeriko azy farany iny e. Midika zany fa efa manambady tany amin'izay nalehany tany iziko. Ka zay mihitsy nazavaiko tamikala enika tao fa ohatrany tsy takany mihitsy e. Tsy mihina an'izany hono izy. Ao mikogogony tomany eo ianao. Koa maninona raha nasenana keny amin'ny rado izy mifona sy miala tsiny dia milamina e. Rado ane olona tsotra kely iny e. Tsy haiko izay tialao andohany eo fa efa nalazaiko ihany izy e. Fa ty rado nahavita ny kastanana azy koa ny tena tsy lany vavony. Andriamanitro, fa inona koa ary izany ataony rado izany? Eny e, tsy ny manome tsiny azy ary filorana zanako azy enika. Ataovy aminao ny toerany. Vao misy zavatra tsy tomombana kely ataony rado ao an-trano dia lazaina fa variana mandrevandrevy amin'ny dokotera foana hono izy. Amin'io izy ohatran'ireny mpiasa trano ireny ao an-trano fa tsy mba ray mpianakaviana mihitsy. Andray kosa ny sanatra vavoko kosa tsy atao an'izany ry mily a. Anga iny raha tsotra sy bonaika toy iny dia araraotana atao amin'izay tiana anaovana azy. Mitony aloha ianao e. Ka tena tsy mety ka. Alohantsika mijanona ho mpandamina fa tsiditra amin'ny adiny. Tokantrano tsy lozan-drongoroma. Ka alamino azy e. Nahoana ny zanako navelijaly amin'ny atsika sain'andro eny an-tsaha eny nefa izy nireraka sy mifofotra nanao an'io trano be io. Eno fa aleo alamitsika. Aza matahotra ianao fa efa niteneniko mafy ala enika. Hitako eo ary izany. Miala tsiny aminao ary enika. Efa diso tafa ohatra loatra ny zavatra ataonao amika. Tsy zakako tsony ka aleoko aloha maka saina kely ety an-tsaha ty. Aleo mifamolaka kely mihitsy aloha. Teo ny nanekeny ny fitiavako. Teo ny niainako an'izany tena fitiavan'izany voalohany tamin'ny fiainako. Aleo ranga mivily kely eo mihitsy aloha. Tiako iainana ny erisisy ny lasanay teto. Eto mihitsy izay ny fahatondrakondana be tsy misy ohatr'izany. Samy kotsany ranomasiny fitiavana ery izay tamin'izany fotoana izany. Vonjy. Tiako iainana ny lasa famangidiny ankehitriny. Tiako avirana ny sary sy ny feona fahiny. Fa teto ianao malala no tsy ny salasala raha mba niangaviako hanao ny faniriako. Ty le azo tokana nahita izay ny feo. Nanafanatsika na sary izy io na feo. Ny angavy ateny ekena. Namoka teny miena ilay fisy tiako indrindra. Ny tia loatra ianao. Izay ny tena tsapako fa eto mantsy izao. Reraka izany ry? Tafeniko amin'ny lalo fa tena reraka e. Zahara to efa hitany lafa mavesatra. Aleo fa mandeha miadana foana sika ary. Koratratra mitojo aty. Aza matahotra indri fa tsy hatratra antsika izany ireny e. Izay no antony mandehanantsika ny atsinanana toy izao. Reny mantsy izao tsy maintsy rodorodo miakandrefanany manenjika antsika. Izany? Ahoana nalalànao an'izany? Zah nge fa zanaka ty ala ty e. Tsy misy izay tsy hitako raha mbola koloara atao anatin'ity ala be ty.
dia rivariana mandeha any amin'ny vilona za mandehandeha aty anaty ala ty miaza dia hitako daholo ny zavatra rehetra ty e. Ay ve to hitako hoe tsy natezerana iny tsy nahitantsika tao tsony. Sady nanoratako taratasina filotra be le rina janoko aho a. Mino fa hitany tsara iny. Zany ve? Ay ianao mbola nanana fotoana nanoratana an'izany ihany? Tsy maintsy nomena havatra kely izy kia. Zany no ihany fa makaiza zany sikreto e. Mandeha fotsiny fa tsy maintsy mahita lalany voanaty foana tsika rehefa elany ela e. Tena nidiran'andro mihitsy ary aza raha tsy vintana loatra. Aza manao an'izany dokotera. Ary aza atao an'izany dokotera izany tsona ka atsoa fotsiny hoe vonjy dia mety. Ay, tsy maninona re. Fa sao dia noana aloha ndria. Antsika voateo ve tsika ninana dia honoana sahady e. Waay e. Fa hoana? Fa misy iny? Hitanao itsy voankazo mironjika be izy. Zareo ange e. Eny tokoa. Pibasy io ry vonjy a. Sao dia akany ndria e. Sady marikivy amin'ile mety indri tsara io a. Voatongo be eo ala fa ndana tokoa lety mba hakao za. Ho ankatoavana io baikonao ry mpanjaka amin'ny ala. Marina ny antatazina efa tsy nisy lehilahy zaka ny rena toakazo ireny. Fa manina raha tsy mahay manany. Efa ady sarotra sy ady saritaka ariva nahazo andrato nefa dia ireny nanaovako azy. Vonina io vaka tsy anotsony azy izy zao raha ohatratra ataon'ny trongony kely ny atona ty. Oay ry amory tambarizika e. Aleo tonga dia hoeny tobotoboka be zany ny foko. Aleo anatona rangaha tsy maintsy mifona aminy a. Rado Patry, anao inona ety indray ianao? Andray Rado a mifona tena tony aikia mifona malala. Mitsangana ianao teo fa manahirana raha misy mahita amin'izao ka. Fitsangana eto izany raha tsy mamelaela. Mifona ho aza Rado a andao tsika. Ka voaray ny fifonanao fa mandehana amin'izay e. Andraiky fa tsy tia tsony ianao. Mandeha anao aloha mody. Mbola fenifeny be koa ny foko dia rehefa tony aho mandalo eny. Rado a marary ho foko fazatao an'izao a. Efa mba mifona kosa nge za e. Mety akinina ataoko efa tsapako izany. Eno a. Efa nifony ianao fa mandehana amin'izay. Eny ary andeha. Fa aza ela moa malala sao tara loatra. Aza miteniteny foana io ka. Mandeha anao a mody fa tonga eny foana. Dia tsy mamisy bisosy teny mamy ve? Tsy misy aloha ka. Andraiky eny ary lasa Rado tiako foana ela. Efa niovakia no dia rehefa toy ny fondrifa mangatsika ny akantsika dia loma malalako. Mba maty revelona kalavontsy fa any dia namotika any. Efa dila izay ny semaine nalazainy kanefa tsy hita ihany. Ny congé any azy ty efa kely sisa. Eny e, hitako hoe misy lafiny tsara ihany ny zanonany ihany na izany aza. Amin'izay koa mba tsy tafaverina any amin'ny toerana ambanivohitra be intsony izy.
Sa koa dia lasa saina amin'ny zavatra tsy misy dikany eto. Vehivavy lehibe iny ve tsy ahitondra ny fiainany? Andeha asa ka ely izay tsy niasa an'izay. Zao indray vao nahazo appel fa lasa niverana hono ilay professeur mpandeha tao amin'ny hopitaly ka tsy maintsy izany no miverina mandimby azy. I professeur Vincent koa toa hoe lasa ry Vincent dia tsy misy olona mihitsy ao amin'ny sampana fandidiana momba ny fo ao. Aleo mihitsy Kalavonjy ho tamana any amin'ny todo izany fa raha mody aty koa iny tsy maintsy andeha any ambanivohitra any indray nefa izaho tsy afaka manaraka azy ihany noho ny asako. Miantso foana iny rehefa mahatsiaro ahy. Kosa aloha alaraja dia nitetiako tsy nanana kontra mihitsy mandeha foana tsika ry zalahy tsy mijanona mihitsy nefa tonga ny tanàna ny andry izay tsy misy toerana makany foana ny lalana raha dia draparanandry endry fa tsy taty anaty ala ty samy alako ny sandratsitrakako e sady aty koa dia manana roatra manakokafera fa efa tonga aty ihany tsy maintsy alaina ny omby tamin'nyverina amin'ny taminy iny dia ampiana izay ho mahadidididina koa e tsy misy mody maina izany eto fa sady miaraka amin'ny vony sy mifatiny raja no miaraka amin'ny omby tsy misy atahorako an'izany mpitandroa filamina izany tiny koa amin'izao e afy raha todry mbola nofo fa be taloha. Eny kia raha isova finaretana ho andry ohatra nireny anaty fitsangatsangana andreny zao fa aza siana tahotra sy ahy mihitsy na kely azy za koa eto foana iaro andry amin'izay mety ho fahavalo. Misaotra ry aja iajo ndao tsika hivavaka fatotetra be ianao ka ohatra ny zavatra nangoritsina be tamiko izany tany anatiko tany raha vao naheno andriny teny teo ako sa izay lefa namasina tonga mamakivaky sy manala ny ratsy rehetra ny anaty any angamba dia vonina hivavaka ve ianao? Eny kia vonina re tsy ataoko ampiatsahamira tsy fa tena ataoko amin'ny fosy fitiavana. Misaotra ndao ary vonjy ahoana indray fantatro fa be olona zaina amin'Andriamanitra noho ianao ka aleo mba izany no nomboka azy voalohany avy eo sika miaraka. Ndry azoko ny tiana ho lazaina alefa fa tsy maninona ary. Andriamanitra tsy miendrika ny anonona ny anaranao tsy miendrika ny atao hoe zanakao kanefa tompo isisika hitady famelan-keloko avy aminao mifona tompo mifona tamin'ireny abibiana vitako rehetra ireny mifona tamin'ireny toetra fiteny fijery fisainana tsy araka ny sitraponao ireny mamela tompo mamboalika eto anatrehanao mitondra ny enta mavesatra sy ny tsy fahalavoraniako raisao tompo raiso rehefa voninkiova raiso fa kitraky ny neniny misaotra tompo amainana iady ahoana ke faly be afa niova ianao misaotra vonjy ampizay lasako izay ary mieniko tongotra aman-tanana izy aja vaovao ankehitriny
ndry mahafinaritra ihaja. Ary andao amin'izay io mibavaka ary ndao ary eto aty ny tananao avizy akaiky ny fonao raisiko. Indro ary ihaja. Ao iriko ny ara-dalana aminao ary apetratsika eo amperan-tanan'Andriamanitra izany. Tiako ampidirina anaty mivavakintsika. Vontsy ihaja. iriko koa raha sitraka ao. Misaotra raha afako. Eo fino aho ihaja. Ao ary ihaja, fatao mitomany dry. Tsy mbola niana fahasambarana toy izao akia. Amin'izay sika sindrireriny atao anatin'ity alabe ity antsika izao tontolo izao. Izany ihaja. Ahoana? Tsy te hody any amin'ny fiarahamonina misy antsika amintsony aho. Izany tsy te hahita ny salova-tavan-dratsony fa tiako ianao no rain-janako. ndre misaotra kia. Vonina ho ray be fitiavana melona ankonana, ho ray tsy mba henitra ny tena fahavononana, ho ray ho tiany zanaka, ho ray anajavady ka ninona hitranga dia vonina hiady. Misaotra anao raha afako. Tsy ataoko miady irery ianao fa tohanako eny an-trany. Tolorako fitiavana, tovako ny mamy. Tiako dia ajaiko, malalako dia tiaviko. Ajaiko fa malalako, ary tiaviko fa tiako. Izay ny faniriako. Misaotra kia. Tory mihitsy. Zany rehefa tsy nila ambadika. Gaga efa ho amin'ny 120 alina mbola tsy mahita tory ihany. Rada, saly akia mamoty amin'izay moa e. Tsy napoziko saroboky toy iny izy iny. Tena marina tokoa ilay teny hoe ny olona tsotra rehefa mivadika tena manahirana. Andeha hoe naranga alahelo aza izany. Tsy rarako raha ho fatin'ny mpamosavy any aza. Tsy maintsy tonga eny amin'ny rada aho izao amin'izao e. Lasy izao, tsy maintsy tonga eny aho. Andriamanitra, fa iza ilay nanaloka ny sirana teo? Tsy rarako iny, tsy maintsy tonga eny amin'ny rado aho. Lozako fa tena misy mpamosavy izany. Mahatahotra. Ataon'izao ny saina renika. Tsy maintsy tonga rena misinana. Ary andreo miazakazaka kely ka. Trompo. Arovy aho. Izy iny? Andriamanitra, izy reto olona be dia be reto. Iza hoa? Vonjeo e! Vonjeo! Tena enkeny le ty e. Ay ianao an'io. Ino ry zalahy injeo a? Angano lisany e. Izany sofo. Mandre mitsiriny izy a. Fa tena tratra. Vonjeo e! Vonjeo! Vonjeo le olona! Asitivy banto ary zalahy mba hijanonany a. Aleo mamela mafy andra nga.
mateo izay vady aman-janako. Vonjeo e! Vonjeo olona fa tsy hita zanako a! Vonjeo e! Aiza ny zanako e! Vonjeo! Ratsenika! Rata! Enika! Aiza nareo e! Fa nisy inona dada sy neny a? Rata! Fa ahoana e? Lasa ny dahalo no rehetra. Ary enika ahoana? Ndre! Fa ngahy tsy niaraka tamin'izay. Aka! Andriamanitra lasa aiza ny zanako? Vera zanako! Fa ahoana e? Azatolo ny vatoko misy a. Mahery ny zanaka! Io nareo fa lasa hitady azy. Mifanakisombolay koa. Raha mba teo amaty tsy misy izao. Mifona malalako aza matahotra fa ho avy hitady andria tsy maintsy hitako izy. Tanteraka ihany ty nofinofina sy neny taloha. Eto ampelantanako tokotera. Ary neny. Aiza izy amin'izao fotoana izao? Tena mifona ary neny aho. Nanevenako tongotra matanany ireny saingy ranondraraka ka tsy azo rofina intsony. Raha mba mbola velona mantsy ianao dia miara-liry tety foana tsika telo mianaka. Iady. Ahoana ki? Fa maninona ny tsy matory? Ary tomitomany lazany? Tsy maninona ka. Iada. Lazao amiko izay mahazo anà mba hiarahantsika misaka kia. Aingana? Tsy maninona aho a. Ndriko ny serana kely fotsiny lasaka dia milatsaka ny ranomasoko. Raha mba mbola velona teto mantsy neny a, angamba dia ho fenina sambarako. Fa ngana eny maty? Eny kia. Maty izy. Ary tsy izy ny namono azy fa izay sy tojo ihany e. Tsy vanina e. Dia tena vitako manenina ny fonjy a. Iada. Oko izay moa kia. Oko izay fa sao dia araro eo. Tsy maty izany izy. Izany ho a. Fa ahoana ny tenenanao an'izany? Zazo mihitsy angely nahita nifirany tojo azy. Eno ho a. Tsy maty izany izy fa zazo mihitsy ngely no nitsabo azy tamin'iny e. Vonjy. Fa tena marina ve izany e? Tena marina re izany Jiaja. Tsy raikitra ny fianarana saika nataoko tany Chine dia nody ihany verina nasa tany ihany. Ary efa tao any ny fanafiana saika nahafatin'ny reninao iny. Ve ka nareo ihany nanafika azy? Vonjy. Mifona kia. Efa teranenina tanteraka ankehitriny. Efa olom-baovao izany a. Fa zanga moa maninona Ndry e. Ary matiriza amin'izay. Eo safosafoko ny lohandry. Misaotra kira hafa koa. Vonjy a. Faly kia. Faly raha mbola velona any neny. Izany? Dia ahoana? Andeha hiverina any izany tsika? Ka. Te hanorina fiainam-baovao aty anaty ala aty. Rehefa velona iny izy dia ataoko ampiasa e. Sady menatra azy koa e.
mbola tsy hain'lahy koa izany hoe mifankatia sy dadanykala enika. Ahoana tsara? Raha mily ve? Izany e, dadanykala enika no tena nikarakara sy niandry azy nandritra ny fotoana nidirany hopitaly. Izany? Sady lasa mpivavaka pery zareo a. Indry tsy maninona izany akia. Izy nahazo ny anjarany dia izaho koa tojony niriko. Samy efa niovy izay mianaka dia aleo mba samy hiaina fiainana vaovao koa e. Sa ahoana ozy indry? Izany mihitsy ry aja. Iajo. Ahoana akia? Tiako ianao. Misaotra akia. Izaho koa tsy mahafoy ianao. Na dia mitafilanitra toy izao asika dia sambatra satria eto anilanao. Jereo angereo kitana telo refireo e. Aiza io? Retsy avaratra retsy. Ndroa amin'ny sisiny mazava be dia ndray afovoany somary kelikely. Misy tiany ambara angambe? Fantatrao ve? Antsika. Inona ilay izy? Hitandry, izaho ilay amin'ny ankavanana ho andriny ankohonantsika. Dia indry ilay ankavia kaiky ny foko ary ny akena kely ilay afovoany sady mahazo fotia avy amin'ny dada no mahazo avy amin'ny mama koa. Ny akena kely ozy aja. Ilay nofoko indray aly. Rado. Fato taitra dia nangina tamiko ateo tindry e. Fa misy inona? Fa maninona no hoe ny akena no atao anarany? Ay ve, satria efa nikeko zanako izy ry malala. Tena tsy nipotratsony Karavontsy kanefa ny konzeny azy efa tapitra. Aza hitako ka maninona any ny zanako iny marina. Sa ve tany tonga dia namonjy ny asana any ambanivohitra be any. Atsoina mamono telefona andefasana SMS tsy mamaly. Tena vaky ny lohako ka. Dia inona re no ataoko e? Sa andeha hampandreny manam-pahefana? Nefa toa tsy mety izany ka. Aleo aloha midina any amin'ilay toeram-piasana iny dia any mahita ny toyany. Professeur Vincent koa efa ho avy raha teo an'olo ao amin'ny asako mandra-piveriko avy any. Aleo izay rangano atao a. Aza hitako koa ka ny ekipany aza ihany reny nanafika teto tamin'iny reny. Raha sanatrika zana marina dia manapoza fa tsy maintsy matany reny ihany iny rado iny. Ary tsy avotsiny antsony koa enika. Raha mily aty manahirana amin'ny mahazo azy. Lasa mivarilavo mitoka. Raha vao mba tenenina kely izy dia sao fahaverezany zanan'izao foana ny averina amiko. Tsy hitako izay ambara. Aizaka efa amin'ny valo ralina izao nefa mbola tsy tafody ihany izy. Flora! Flora! Way! Nizany izy fa leo vao hainaingana sady efa mamy indray angamba izany. Flora! Voay rahatria kia! Midira fa aza mitabataba ily a. Midira ho a. Fa mitabataba hoany e! Aiza bakely mily. Enao koa midira ny an-trano aloha kia. Efa tonga ve izy mivady ry Flora? Aiza hoa izy mivady kely. Mangina re a. Mamivere ratsy atsara ratsy. Mamirao ve izao azoko izao e. Amizana izy aiza ily a inona ry ty e. Ka tsy hita zanako e. Tsy hita. Tsy haina mamaty
maty raha velona. Oka rehefa efa manao ny asa no manam-pahefana miandro sika. Rena kory eo maty ry zanako. Vera zanako. Tsy manana vera ry Flora. Nena oka moa zay e, ino ary ty? Aderaraka azy akory Flora. Aderaraka zarako a. Anaraka azy izy ianao e. Ary avantsy fony. Ary izy zay. Ary izy roa kely miary a. Maty izy zay. Maty. Ina re ty ataony ty e. Mily a. Maty. Mily a. Maty izy zay. Mily. Firy andro izay nandehanako taty fa mbola tsy misy mangirana ihany hatramin'izao. Dia nasa izare izay vadiko izay. Mbola any ve sa efa maty? Za zany efa torovana mafy mity. Tsy mba misakafo ara-dalàna fa dia voankazo no atao sakafo aty anaty ala aty. Amin'ny alala mamoaka sy anany atsika. Nefa reheferinao ody amin'izao koa ve tsy fo maika anahirany. Dia ho ariako any ve mivadika. Ilamina amin'izany koa ny saika. Anaonao koa ny fandraisan'ny dadamily an'izany. Andoso hatrany anefa atao tsy misy farany ty aly ty. Manay aso faty rerety koa ka vao maika ho loza. Mety ho sy ny biby masika ty amin'ity aly ty aloha tsy ferany. Zare ianao renika malalako e. Mitady mafy anao vadinao. Efa nanenina tamina toka fa mivirena kisombonay koa. Mitsalitada fa mivirena. Aleo ranga mandeha ihany. Tsy rarahako no maty aza. Raha maty a dia maty ho an'ity. Tsy manintona raha maty satria tsy misy faratapitiavana koatran'izay mahafoneny ho an'ity. Yadzo falasay zary aza teo. Kay lasa ny azy izy fa tsy ato ny fitaovam-piasany. Ndry dia tena lasa zanakalaty tokoa moa ny hafarako. Mahoana re ozy neny any izay e. Miandry mafy izy izay fa tsy mipotra ihany a. Aleoko milamitsaina tiranga. Sady raha ody ihany koa ve tsy azo teny marary amindray. Tsy hitojo mantsy ny hitany fa niovandrado. Way, hiaja mantsy e. Tsy haiko koa fa tato ato lasa mitady boretika izany foana. Aleo mitandrina mafy ihany fa raha eo masony haja no mahatonina ny vandrado izany mety anahirana. Rado. Izay ihany sambatra ireo anilan'ny kala henika. Dia everiko toy maty endrangà. Afantoko amin'ny haja amin'izay mifoka. Efa izy ny anjarako. Ary aleo andehandeha kely ihany aloha hitady voankazo ka. Sady efa noana izany. Ilay malalako ve tsy mbola elaela vao tonga avy any am-piasana any. Ino izany? Aza hitako ka biby marina. Aleo moa dia fiainana hoe jerena anazy. Mety tsara ka.
izany fefa manakaiky. Tena olona iny fa savy masoko mandroroa e. Tena irado iny. Andraso tsona hoe vonjeo hoe atao ny tongotra fa tena olon-diky loza fa lasa nitsoka izy. Tena natao atra izy teo angamba fa sady nika ny andro vonjeo lasa nidrifa trano. Fa mba manao inona ty arado e. Savy tsy izy iny fa olona sendra nitovy. Non ka tena izy iny. Ary sao dia mba mitady akosa azy izy e. Iza malala sao dia mba fantany hoe very aty dia tedaviny. Ohatrany nalahelo ahy mantsy izy tamin'ilay za nanaovany kalahenika teny anavina be iny. Rado. Aza mirediredy eo kely fonja. Zavatra tsy mitombina mihitsy izany. Ady noho izy. Zarikala vonjiny toa mihidy be ny trano ety ambanivohitra aty. Aza hitako ka mbola tsy taty mihitsy. Savy efa aty fa nisy nalehany. Izy raha teo efa ilany ny asa taty dia mety hoe efa zatra amin'ny olona aty ohatra. Ny olana koa dia tsy mba mahita olona notaniana. Way, ry misy raha matoray fa aleo izy no andramana ny taniana. Aleo ajanona ny fiara. Azafady kely ange. Manahoana tompoko? Bonjour. Ahoana izay? Madame Sandra aloha ny anarako e. Faly mafantatra tompoko. Ny andray raha Flora. Ay, ono azafady? Ie, ahoana izay? Tsy izany fa izany ireny ilay dokotera miasa ety aminareo iny dia saika anontany momba azy a. Dokotera Vonjy ve? Eny tompoko. Ay ve ianao ny reniny? Ie. Mahafinaritra anay aty mihitsy izy iny ka. Tsotra, mamandray olona, sarika, sasy e. Zany? Ie. Dia aiza izy amin'izao? Mitady azy aho mantsy. Fa angaha tsy fantatra reniny ny alany tety. Naka fialan-tsasatra kely hono izy fa nanao tsy salamalama izay ozy raha sazy dia mbola tsy miverina hatramin'izao. Vao omaly mihitsy ahy izao naka fanafodim-badiko teny fa mbola tsy tonga aty izy ozy raha sazy a. Zany ve? Ie. Fantatra tsara izy ilay naka konje iny ka. Za mihitsy aza ny naka azy tatiako. Ay ve, ko nahoana ny tsy hitanao izay nalehany? Ka niala tao an-tranonay tany Andrenivohitra tany izy fofombadiny ny herinandro tao aorianan'iny dia mbola tsy miverina hatramin'izaoko. Dia niveriko hoe efa nidina aty dia izay nandalovako aty. Ay, izao na niasa ko aza angena ariako noho ny fitadiavako azy. Zany a, raha tsy diso a dokotera koa ianao e? Profesora Mpandidy Foa ka. Ay, olona ambony be. Izay ihany no tiako anontaniananao madama. Mandra-peona aloha fa tsy maintsy hiakatra izao dia izao ihany a. Eny ary tompoko, mandrosoa hatrany e. Aleo aho manaraka e. Veloma. Veloma ary e. Lavitra mihitsy oa androany iny ry malala. Tonga tany amin'izay tendrombohitra feno lambo be izay a. Dia izay no nahazoko an'io lambo be io. Misy ataontsika sakafo mandritra ny herinandro io dia mba makaina kely atao nelandrindray aloha. Vonjy. Ary ndrika tsy mihainao akory. Mihaino ka. Vonjy a. Fa manino ndry e?
ohatry ny hafahafa izany. Nalahelo fa hariva be dada vao tonga. Tsika. Fa hoana fotsiny ary nisy biby nampitahotra anao teto. Tsika. Fa maninona ary ho ahy malahelo ny any an-tanàna. Tsika. Fina ihany. Tsisy ninina rery aza. Tao tory amin'izay fa alina ny andro. Anao ary efa safosafoko malalako a. Misaotra. Tena rato ary vela hitako ankeo iny. Raha izy iny dia ho aiza. Dia aiza izy matory amin'izao alina be izao. Raha mba nijanona izao izy ilay natsoko iny dia niaraka izay. Tena efa manao ny ezaka rehetra manadino azy fa tsy mety mihitsy. Angamba no ity sominy enay ato an-kiboko ity no antony. Nianio iankio fa lasa iza teo koa ary iny sa miverina ho any efitranonay angamba aleo jerenanka. Ato ihany fiaikinareo dia tsy mamaly mihitsy. Matory izy izany ndry mahafatifaty kely ary ity izy. Aleo foazana fa makaka. Malala. Iainka mivoaza. Iainka ho ah. Fa to tsy mety nge izany. Iainka ho ah. Loza fa tena tsy mahatsiaro teny ty le ty. Maty avatoko. Iainka ho ah. Iainka. Fa maninona ianao e? Aleo ranga entina miakatra eny anafa so ho faty io antika. Tonga dia direct tany amin'ny hôpitaly be. Fiera raha maty aty ty. Ary tonga dia mba tena wakana tsara fa mandeha fotoana ka. Fanenina tanteraka rangaha. Efa ela izay nandehanako taty izay fa tsy nahita mangirana mihitsy. Ny kondray aza nizaky nanaraka tamin'ilay olon-diny antso iny. Soa aloha fa mbola natanjaka dia afaka nitsoaka tsara fa raha izany ny kely aina tena niraisy fotsiny taky. Aleo ahody amin'izay ody ahy zaka an'izay miseho any an-tanàna any. Beko maky malala. Rasana tika. Rasana tsindrika efa any ankoatran'ity amin'iretsika miona. Mino fa efa namela andeha tamin'ireny fihetsika ireny. Rado, marary foko fazatao an'izao a. Efa mba mifona kosa nge zaho e. Tsy mety akinona ataoko efa tsapako izany. Eno ah, efa nifony ianao fa mandehana amin'izay. Eny ary andeha. Aniza ny fony? Aniza ny fony? Nosorata ny vahatra na saina. Eric, Jean Ferdinand, Fandorabe Arvony, Sferana Rayanina. Niaraka tamin'ny Ionjalalaina sy Stella Sarobidy ary asa nanao namelona ny tantara.
indray ny feo miary nanatotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika vatra anizany fony anizany fony